fenina izay nisy ihany koa tany anivona fiarahamonina kanefa dia tsy mba voaresaka izy ireny. Eny ary avy hatrany dia hiditra ny votoatin-dresaka isika. Ianao ny apôstôly tsaratsara izay voahositra ho Mesia rehefa taty aoriana. Izany Mesia zany dia voalaza fa mpanavitra. Raha ohatra ka tsy diso ny filazako azy, mpanavitra. Nandalo fiainana maro ianao teo amin'ny fiainanao dia tonga tao anatin'ilay hoe fody mandry na ny fahafatesana. Kanefa dia nisy ny fiverenanao. Fiverenana rehefa ohatra ka hoe avy any an-danitra ianao ka nandray hafatra avy any amin'ny Jesosy Kristy. Ny zavatra manitikitika ny saina satria mipetraka zao eo amin'ny toeran'ny mpiainontsika dia te hanontany antsika ny mpiaino manao hoe raha maty ka niverina indray mba azonao tantaraina ve ny antombohan'ny fialanao teto, ny fahafatesana ary ny fiakaranao tany an-danitra. Ia, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy ny namana jaina izay mpiaino tsy tapaka manaraka an'ity fandarana ity, indrindra fa ny fifamada eto Antananarivo sy ny fianakaviako rehetra koa ny fiangonako agny koa, ao koa ny fiangonana rahavavy rehetra sy ny fiangonana ralahy dia faly miarabinareo moa ny tena fa ny fampiarabana moa zany to dia efa vita ofakofatanana ho anareo. Any koa moa ka misy koa mihaino any province lavitra mba mihaino an'izao dia faly miarabinareo ofakofatanana sady. Marina tokoa ny teninao raha hoe ianao ahoana ianao fa anao n'olo voahositra ho Mesia, zany Mesia zany dia mpamonjy. Marina izany. Zaho zany dia tena voahositra ho Mesia tokoa satria tsy olombelona namositra ahy tety ambonin'ny tany fa Jesosy Kristy mivatana mihitsy namositra ahy satria izy nitondra ahy tany an-danitra. Nandalo fahafatesana tokoa, marina tsara fa dia nandalo fahafatesana zaho. Fa tany an-danitra zany agny avono naveriny, ho lefa ny maty zaho fa mbola tsy nalevina. Tandrika raha ho tantaraiko lava be manomboka amboalohany zany zay atsipiriany ny fotoana manapetra ihany ka ny ato amin'ny radio tsy dia azo ivalaparana be hoe adiny roa na adiny telo fa somary lavalava izy io. Metimety eo amin'ny adiny ray eo latsaka kely eo ny tantara ny fahafatesako sy ny akarako tany an-danitra sy ny andohako nahatonga ahy ho kristianina, ho pasteur tahaka an'izao, ho apôstôly tahaka an'izao. Fa zany hoe zany ny vetiny tonga avy hatrany dia ny vetiny zany tahaka ny ohabolany tolo hoe hady vao mangany kirija-vola tonga dia ny votoatiny no ambarako. Zaho zany dia taloha dia tsy pena tsara folo ny malaso, nanoasany malaso. Fa zany hoe Andriamanitra mahay zavatra tahaka ny Paoly koa, Paoly dia nanoasany malaso satria mamono olo moa ka. Leda sabatista izy mpivavaka nefa mpamono olo masany. Kanefa zaho mbola tsy nahafahatolo. I Paoly apôstôly nefa dia efa namono olo nefa dia mbola fidiny Jesosy ihany. Nataony lasa kristianisma. Olona tsy kristianisma lefa lasa kristianina satria misy antony izy io. Ka Andriamanitra no manana ny mahalala ny olo izay tiana hamindrano fo araka ny teniny hoe zaho no hamindra fo amin'izay tiako hamindra fo. Ary Andriamanitra ny tompony adidy aman'andraikitra amintsika olombelona aty ambony tany. Na olo mpanoto eo, na olo maloto, na olo madio, na olo jamba, na olo maharitra, na olo mpanan-karena dia tsy misy raha hafa ary tsy misy ratsy aminazy fa tsara daholo. Fa izy ny mahalala zany. Tsy tonga ihany tsy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ny mpanota teny fidiny ity dia tena tahaka tanteraka ny teniny hoe amin'izany andro zany mandatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Nofo rehetra ozy tsy hoe nofon'ny kristianina ihany na nofon'ny pasteura ihany fa na nofon'ny malaso koa dia nandatsaha amin'ny fanahiny. Dia nilatsaka tamiko le raha tao amin'ny faritry ny Menabe, district ny Andrivazo, province ny Toliara, région de Menabe. Ka dia tao zany nilatsahan'io Jesosy io tamin'ny fotoana tamin'ny 2010 io. Tonga dia hitako vatana mihitsy niseho tamiko zao Jesosy Kristy velona manakera avy any Nazareta zao. Fa iaho ozy avy tany Nazareta ny fahafantanan'olo fa zaho zao tsy avy any Nazareta intsony ozy fa avy any an-danitra fa niakatra nodina akany amin'ny raiko dia nipetraka tanakavan'Andriamanitra toa fa izaho ilay Jesosy Kristy zay zanak'Andriamanitra velona. Olombelo teto izy nateraky ny Maria, vehivavy niteraka ahy fa Andriamanitra ozy fa solotenan'ny raiko tety ary vatany raiko ihany. Zay ke mahatonga ny teny hoe ny raiko ato amiko zaho amin'ny ray, tena marina izy io. Dia raiko ihany zaho moa sady hiraka no mpaniraka. Fa ianao ozy no voatendrin'i Jehova ray nagnarahany ahy aty ary tsy anjely mihitsy ny rahany hangalaky anao fa iaho mivatana direkta mihitsy no nangalaky anao fa misy zavatra ngeza be ary zavatra goavana ho atao aminao, hampitondrana anao, haseho aminao, hampahitana anao dia mbola haverina ianao. Tamin'ny mbola velo safaniny an'io dia mifanatriko vatana io dia teneno ozy ny fianakavianao sy ny ray aman-drenao aza mbola alevina fa anao ho faty androany dia kaza alevina ozy efa fantatra mialoha zany mialohan'le fahafatesana zany no efa nisy ino fahitana taminao io
aza levinao izy tandremo tsy alevinareo de niteny tamin'ny fianakaviako misy raha hafahafa seho taminakahy ka manakôry ohatran'izao fa tsy aza levina aleha maty tsisy an'izany ny akanikany aby ny fianakaviako tonga ny fotoana io tokoa fa maty de nentin'ny tompo tany nentin'ny Jesosy tany an-danitra tany de zaho de nampidirin'i Jesosy tao amin'ny paradisa tonga de tany amin'ny fiainana mandrakizay faratapiny mihitsy de napetraky ny tao ambony sy fiainana tao amin'ny fitsarana tao amin'ny lapan'ny fitsarana de tsy nandaly fitsarana tsony aho tonga de nametrahana tombo kase ianao izy no andrasana fa isokatra ty boky zay tsisy pahasokatra ty voalaza amin'ny bokin'ny Jaonagna ty izy amin'ny epistiliny Jaonagna mazany fa androany izy isokatra boky ty le zanak'Andriamanitra Jesosy no hanokatra azy fa ianao no hanaosony azy fa tsisy nanao soniany io izy hatrizatry zay ty boky raiky ty fa ny boky ny fiainana sy ny boky rehetra efa nisokatra aby boky fitsarana fa ity anankiray ty izy ity le boky farany misy tombo kase fin'Andriamanitra de sokafana ty hatao sonia androany de sokafan'i Jesosy ny boky zay le volaza hoe zay boky zay tsy nisy nasokatra iny nisokafany de nampanaoviny sonia ianao izy ny voatendrin'i Jehova fa ianao ny voatendry amin'olombelo rehetra eto manerantany tany fa amin'ny zanaka malagasy no nahitana azy olona tsara fo sady madio saina madio fo tanteraka tsisy petiny hozy ny fonao eo amin'Andriamanitra de ianao ny voatendry amin'ity faritra atsimo andrefany Madagasikara no nahitana ny olona voatendry tahaka ny Jesosy koa nalatsaky tany amin'ny tany Josy tahaka ny Maria ny voatendry tany Israely fa ianao koa ny voatendry aty Madagasikara ka amin'izao andro farany zao zany fiverenan'i Jesosy fanondroany zao satria haverina Jesosy de hampidiry amin'ny vatan-tegnanao de ianao no atao solo-tegna de ianao no atao Jesosy hatao Jesosy ianao izy vatako zao hampidiry aminao hiditry aminao lafa tonga any an-danitra fa agny nanaovantsika anao opération tonga de maty amizay de mety mitany an-danitra de zay zany le raha de tantara lava be izy tao de nampahitan'ny elo koa ny hitako ny lafitsarany sy ny lafiratsiny fiainana mandrakizay amin'ny paradisa tsisy loatitra mitovy aby ny olona agny tanora lalandava ohatrany 18 ans le olo zany oui fa le olo lava be aby sady tsara endrika be pogosy be ozy ny tanora zay fa tsara endrika ho tegna olo be tsara endrika tena tsara endrika be de Jesosy io mitondra anakahy tany tamin'ny Jehova tany nahita ny tamin'ny Jehova de nifandray tagna tamin'ny Jesosy de nifanaraka tamin'ny tavan'ny Jehova ray aho fa natao anatin'ny fitaratra vitra tahaka ny ranomasina miendrika vato kristal ny boakala be trano efitra ngesa be zay vitra fitaratra be tao anatiny tao Jehova io zao Jehova zao de nataonay ny endrikany tsara ny endrikany Jehova menamena tsara harihary be ohatrany manganoano tena tsisy tsara moatra zany kay marina ny tenin'i Jesosy hoe tsisy tsara afa-tsy ny raiko marina ny tenin'i Jesosy tamin'izay fotoana zay tsara tokoa ny rainy nefa tsara endrika be Jesosy mbola mihoatra zany ny rainy zany de ianao ihany ozy nahitan'i Jehova gn'olombelo rehetra volazan'ny Matthieu 11:27 ozy ianao ihany no mahitan'i Jehova fa ny Exodosy de miteny tsisy olo hitany tavany raika ho velona zay foana ozy fantatry ny pastera agny ambony tany tsisy hitany tavany raika ho velona ry Mosesy tsy nanatriky ny tavany ray fa lambosiny ry Petera ry Paoly tava mamirapiratra neny lava tombokiny hita rehetrarehetra fa ianao ahita ny tavany ray ianao fa mbola tsy tanteraky ny Matthieu 11:27 tsy mbola nisy mpijory vavolombelona nahatanteraky ny eto ambony tany na agny France na agny La Réunion na agny États-Unis na agny Chine na agny Asie na agny Israely agny tsy mbo misy nahatanteraky ny ozy Matthieu 11:27 io voalazany io goavana be fa anao hampindesana anaram-baovao fa misy voalazany bokin'ny Apocalypse 3:12 na 2:17 misy anaram-baovaon'Andriamanitra fa mbola tsy voatonga mbola tsy nivoatonga ny vavan'ny Israely sy ny Jiosy anaram-baovaon'Andriamanitra tsy fantatr'olona ao izy io hafa-tsy ny olona zay nampitondrana zany ka zay nangalana ianao aty ambony tany hoentina aty an-danitra homenany anaram-baovaon'Andriamanitra io de tsara no anarana ozy satria tsara ny tompo tsara Jehova ray tsara Jesosy Jehova tompo tsara ny agnarana ozy de Jesosy mpiandra tsara zay nahatonga ny olona niatso an' Jesosy ore mpampianatra tsara matsin'i Jesosy de Jesosy tsy zao ny tsara fa nao nataonareo tsara tsy zany tsara fa ny raiko zay any an-danitra kay zany ny tsara no agnaran'i Jehova io fa tsika ty ambony tany no namadiky azy ny taloha hoe Jehova zany mpanjaka andrina mpanjaka andrina manitra ka ny andrina tsy azo atao maimbo fa tsy maintsy manitra foana ny andrina zay manapa-tenda izy manapa-bozy ny andrina raha vao atao maimbo de manapa-bozy koa ny Jehova taloha ny mpanjaka ny Jehova raha vao atao maimbo de hoe Jehova andrina manitra natambatambatra io fa tsy zany ny agnaran'i Jehova io fa io le tompo tsara no agnarany zay mahavy ny tenin'i Jesosy hoe anao na nataonareo tsara tsy zao ny tsara fa ny raiko ozy zay ny an-danitra Jehova tompo tsara ka no anarany ao an-danitra ao de Jesosy mpiandry tsara ny anarany igny mpiandry tsara igny mbola igny foana ny anarany agny de nagnome roa le agnara tao Jehova tompo tsara Jesosy mpiandry olo tsara de natambatra le agnara napetraky ndreo taminakahy de omenanao izy fa ianao ny voatendry hanavitra ny malagasy misy fanontaniako manitikitika ary mety manitikitika ny mpiaino ihany koa rehefa tonga tany an-danitra ianao nahita n'ilay fiainana tsara tao paradisa ary nahita ny tena endrika izany atao hoe Jesosy Jehova Andriamanitra moa zany
no ilazantsika azy. Ianao ve tany mba nahita hoe ny karazan'ny olombelona toy ny hoe tao anatin'ny fianakavianao izay efa nodimandry? Raha ohatra milaza ianao hoe efa mitovitovy endrika avokoa ny olombelona rehetra izay tafiditra any paradisa, dia nisy tao anatin'ny fianakavianao na olo-pantatrao ve mba hitanao tao amin'ny toeran'io? Dia raha nampisehoananao indray kosa ny elo na ny afo be, dia nahita olo-pantatra ihany koa ve ianao izay tokony ho vonjena tao anatin'io afo be io? Zaho zany tany amin'ny paradisa dia tsy nahita olo fantatriko, fa tegna boaka aty ambonin'ny tany lafa tonga any an-danitra amin'ny paradisa tsisy olo fantatra, fa ry zareo ao no présenté, ry zareo ao magnambara ny anjely hoe ity anie aninanao igny, ity le zanakao tamin'ny daty toy izao, ty ny reninao, ty ny rahalanao, fa tsy fantatrao ny endriny satria fotsy biaby no ohatran'ny vazaha biaby ny olona, fa izy mamirapiratra fa tsy ohatran'ny vazaha reo, fa tsisy fantako tao amin'ny paradisa. Fa neny lava zao nefa neny lava zao tsy mbola nihitako, satria mbola tsy olona tamin'izany faky neny lava zany, ka mbola tany anaty ala tany, tsy fantako neny lava zany, iaho olo tsy mpivavaky, tsy tarako ba tsy nahay neny lava zany. Fa ny anjely raiky zay niteny hoe io nozy neny lava zao, dia niteny koa Jesosy tamiko, io izy neny lava zany, aino izy neny lava, tsy fantako zany neny lava zany, io izy. Fa izy zany any amin'ny paradisa agny, fa tsy ary amle mahatretriky ariky izy, mbola tsy tonga any mahatretriky ary ny plasin'io, fa aty ambavadin'ny paradisa aty, fa izy tena fa tafiditra anatin'ny paradisa izy, fa tsy any amin'ny elo, fa mbola satria noentindreo tany amin'ny mahatretrika, tozy ny paradisa, fa aty natao hoe mahatretrika tokozy ny aty, dia noentindreo tany amin'ny mahatretrika, agny nametandreo ny tombo-kase io anarako hoe tsaratsara, agnarin'Andriamanitra ozy menay anao ty, fa ianao atao ho Andriamanitra ny malagasy, tahaka ny Mosesy koa, hoe ry Mosesy ianao atao ho Andriamanitra ho an'ny Farao sy ny zanak'Israely, ohatr'izay koa ataon'io agnaran'i Jehova sy Jesosy omenanao, dia tany amin'ny mahatretrika nametahana an'io anarako hoe tsaratsara io, fa tsy agnarin'olombelo izy io fa agnaran'Andriamanitra io. Dia neny lava rehefa niverina aho zany avy any amin'ny mahatretrika iny, dia natondrony ahy eo misy latabatra be volamena be zay, dia mipetraka ambany latabatra iny io izy, natorony anaka, tsy zavatra lainga foroniko zany, fa zavatra hitany masoko, iaho tsy mahay neny lava zao. Rehefa tonga ty ambonin'ny tany aho, dia mahagaga, nisy olo tantara endrikendriky neny lava zao, dia mitovy amin'ny endrikendriky le olo hitako tany. Ka zay zany dia tena tany amin'ny elo koa zany, dia nisy olo hitako tao fantako, ny renibeko zay niteraka ny raiko, dia ny raiko no maty tamin'ny 2000, zaho tamin'ny 2010 vao maty, tamin'ny 2010 aho vao maty, fa ny renibeko zay niteraka ny papako efa ela be ny maty, zazakely aho nifatesany, zazay agny amin'ny 7 tao sa 9 tao teny nifatesany, dia hitako tao aby izy roa tao amin'ny elo tao. Ao amin'ny elo indray zany dia tena niendrika tetỳ an-tany no hita. Ny endrika atiky igny no ao, fa tsy mbola, fa izy koa somary tsy mitovy halava amle tsika aty, fa fohy kely, ohatrany hoe anapahany zareo, anapahana le olo tonga any amin'ny elo, ohatra hoe anapahana eto amin'ny faritry ny Loaliko eto, dia fohy kely. Dia izy io ve tena afo e, araky ny fiteny hoe afo be, dia tena afo mijoalajoala be ve? Tena afo ohatran'ny volcan mihitsy izy, tamin'izany mijery film da mitovy amin'io le afo be ary an-danitra ary ao amin'ny elo ao, ohatran'ny volcan satria samy hafa manko ny toeran'le lanitra paradisa sy ny elo, misy lavaka be, hatsana be makadiry be zay ny magnelagnela azy eo, dia tetezana ny epita makeny, agny hafa ny plasin'le elo, hafa ny plasin'ny paradisa fiainana mandrakizay. Tena afo be ka, tena afo. Raha ohatra ka ho resahantsika ny fiainana ety ambonin'ny tany, zao fiainana iainantsika zao, ataontsika hoe be dia be ny fahalovana, be dia be ny von'olona, be dia be mihitsy ny halatra, ny fanendahana, ny zavatra rehetra tena hoe tsy mifandraika, ary tsika eny ny sitrapon'Andriamanitra. Dia reny olona reny, raha ataontsika hoe rehefa tonga ny fodimandry, ny fahafatesany, izay efa fantatra avy hatrany fa hoe olona sady tsy mibebaka tetỳ an-tany reny zany tena tonga dia mivarina makany amin'ny afo be. Omby olona ve zao afo be zao? Tena omby, ngeza be ao. Zany Na dia ataoko hoe olombelo ety ambonin'ny tany aby tiky irodina agny amin'ny elo agny aby dia mbola zakany. Fa zany hoe somary efa tery, satria nitenindreo tao tamin'ny noentin'ny Jesosy tompo tany amin'ny elo, dia zao nitenindreo hoe mikisakisaky fa tery aho, mikisakisaky fa tery, mifampipitika be ohatran'ireny sardine regny. Zany Mifampipitika, tena mifampipitika, dia tena mifampipetaka mihitsiny, fa dia mbola mahazaka foana,
ka izy ary zavatra dorona de levona de manjary lavenina ay de aveo miverina avy eo miverina velona ndray fijaliana be zany fijaliana ka fijaliana rano mamay foana ny sotroina ranona sidra raha tena loza be ao nefa de mahagaga mbola manota ihany ny olombelona aka tsy fantany mekany izy tena manota ny olombelona raha ohatra ka voaositra ho mesia ianao isan'ny mpanavitra nahazo an'izay teny izay ianao tany an-danitra hoe ianao no voaositra ho tsaratsara ny anaranao ho mpanavitra ny Madagasikara ho mpanavitra ny malagasy rehetra zay no afatra zay voaray iza ny nanome an'ilay afatra Jesosy Kristy ve fanontaniako anankiray ihany koa de manao hoe ny fitenin'ny olombelona ety ambonin'ny tany de ny hoe na Zanahary na Andriamanitra iza amin'ireo ny tena marina zay nahary ny tena marina ka fa le hoe andrina manitra satria ny andrina manko zany no ajaitsika ety ambony tany indrindra fa ny malagasy vazaha ne tsy manana zao Andriamanitra zany de rehefa kamba ny baiboly vazaha na baiboly français na baiboly anglisy na baiboly anglais na baiboly inona lafa hoe baibolim-bazaha no boky fivavahana momba ny vazaha tsisy andrina manitra zany tsisy Andriamanitra io fa mahazo misava aby tsika rehetra zay mba nianatra eto Antananarivo tsisy Andriamanitra zany any amin'ny bokin'ny vazaha fa ity bokin'ny malagasy ty ihany misy ny andrina manitra io andrina ka ampitovizina amin'ny andrina satria ny andrina no ataoratsika satria ny andrina no tamin'ny fanjanahantany zany ny andrina no nahazo lapa niaraka tamin'ny vazaha ny andrina reo no naman'ny vazaha sasany de igny ireo zay namorona le baiboly na madia anazy ho teny gasy zavatra navadika teny gasy iny izy zay ny teny tompo tamiko tany fa amitsika malagasy zanahary zay nahary izy no nahary zay ny dikany hoe zanahary izay nahary izy nahary pahary izy nahary zay ny tena agnarany izy io fa itompo tsara zany ny tena agnaran'io araky volazan'ny Genesis io ho hitan'Andriamanitra rehefa namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra de hita Andriamanitra fa tsara izany namorona ny olona sy ny biby izy de hitany ny olona fa tsara izany namorona ny mazava sy ny maizina izy hitany ny mazava fa tsara izany tsy navelany mihitsy io tsara io ao amin'ny Genesis io ny agnara-pamorona io zany le agnara-pamorona Andriamanitra de avy tao amin'ny tsara ary ny tsara avy tao amin'Andriamanitra zay zany izy io fa maro moa zany fahaizan'ny olo fa madibady anazy zay mikasika an'izay ohatran'izay koa mikasika an'le teninao hoe mba le hoe iza nagniraka anao na nafatra anao i Jehova say misy ten'izy amin'ny rainy mihitsy io fa ny tena tompony titularan'ny beko asy nagniraka ahy de Jehova ray fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nampangalaina tety Jesosy ny avy tagny de Jehova no nanome anarany eo anakahy ny anaranao izy de agnaro tongon'ny vavan'i Jehova voalasan'ny baiboly zao fa tsy hain'olo izy io tsy haindreo mihitsy io agny mboky say agny zay ny anarany de tongon'ny vavan'i Jehova anarako ihany zany ny anara nomeny vavan'i Jehova tamin'ny agnarany olombelo rehetra eto ambony tany tsisy agnarany meny papany aby ny eto ambony tany anakahy foana agnarany men'Andriamanitra ary zaho ihany gn'olo vohitra Andriamanitra direct avy tany an-tany tahaka an Jesosy Kristy izaho isy Jesosy ihany zany ny olona zay vohitra Andriamanitra direct avy tany an-tanitra eto ambony tany ary zaho isy Jesosy ihany ny olona latsahany voromailala rehefa natao batisa tamin'ny ranobe tao mahajilo aho tamin'ny faritry meny vaso tonga de nilatsaky ny voromailala ngeza be mitovy amiregny ngamba ataoko mitovy amin'ny tafitrano ngamba ny elatry ny anakiray fotsiny pela tamin'ny lohako teo fahagagana zany tamin'ny fotoana nanaovana batisa tamin'ny fotoana nanaova batisa anakahy nanaovan'olona batisa anakahy zava-dehibe lehibe io ka i Jehova zany tena totolera tompony fagnarana anakahy de Jesosy nanampy an'le resaka ary Jesosy ndray nagnaritra anakahy niverina aty nateriny tonga teto tany mihitsy aho zay vao niverina niakatra izy azotsika ambara hoe teo mifiry andro taoriny ny nafatesanao no nijanonanao tany nafagnanao ny fampiresaka taminy mivantana sy nanomezana anao ny afatra ary ny nanaterany anao ny verina tety indray raha no alavaiko ny fotoana la nieritseretiko ny diniko le raha lavabe satria no halavain'Andriamanitra ny fotoanako tany tahaky ny enim-bolana sy roa taona tany an-danitra avao ela be zaho tany ela be efa mataona ny roa mihitsy nefa roa andro foana ny fatesako ho an'ny eto tany ho an'ny eto tany 2 jours fotsiny any nambena faty teo enim-bolana sy roa taona lavabe tantara lavabe vitanay tany aby ohatrany hoe rapida be zany le asa marina ke antena ny andray aminareo arivo taona amizao arivo taona andray andro aminareo tena mahagaga mihitsiny de izy io re hoe Zanahary Andriamanitra
Zanahary moa zany ny tena hoe itenenana azy hoe ianao a satria izy nahary an'izao tontolo zao. Izy de voalaza fa fanahy. Nefa ianao ve tena niona mivantana taminy sa le hoe avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no namantaranao hoe i Jesosy Kristy no zanaky ny Zanahary, afaka mitondra teny sy afaka nifampiresaka taminao, sa io Zanahary io de tena hitanao mihitsy na de ny amin'ny mafana azy aza? Zanahary io de tena hitako vata mihitsiny, nataony hitako vata mihitsiny, satria Jesosy mihitsy no nanao le Andriamanitra, le Zanahary be ao zany mahay raha, hainy maneho ny vatany ho fanahy a, de tsy hita fanahy zany manko tsy hita maso. Zay volazan'ny Baiboly hoe zay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy, zay tsy hita maso. Nefa Andriamanitra tonga tety ambony tany tamin'ny taloha de niona tamin'olo mivatana. Zany ake tantara io, tety Jehova taloha niona tamin'ny olona direct mivatana mihitsy tety ambony tany, tany izy namorona andro taloha, de niakatra izy. Fa rehefa taty aoriana zany a, de lasa hoe fanahy foana fahafantarany olo azy. Ka any an-danitra izy de vatana, fa tsy fanahy hoe tsy vitan'ny fanahy fotsiny, fa tena vatana bolongan'olona ohatry zao mihitsy, ohatry sika zao. Zay mahavy ny teny hoe andeha itsika anamboatra olona mitovy endriky amitsika, de mitovy endriky amitsika olombelona gn'ao fa izy tsara endrika, zay vao mampiavaka anazy. Da tena vatana ka da niona tamin'ny vatana, tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana nionako taminy. Zay le hoe tsisy lala ahafahanareo makany amiray ho Jesoa raha tsy amin'ny alalako. Izy tompon'ny fahefana nitondra anakay tao. Ka rehefa vita ny fanetrernay a tagnatin'ny efitrano fitaratra be io a, de nampanaovina sonia contrat rehetrarehetra fa hampidirina ato anatiko amizay Jesosy, halefa ty ambonin'ny tany ho ampiasaina aty. Zay ny nahatonga ny ziriziry teo anatrehan'ny pastera maromaro hoe Jesosy zany tsy raha ho tonga amirao lanitra tsony, hatrahako amizao ny tanako akavanao, fa raha zany ho tonga eo tapaho ny tanako. Ary nareo efa firy taona aby nareo, pastera maromaro sivy angamba reo tamizay nifanatitra taminaka. De ty ny tanako a, tapaho ny tanako raha ho hitanareo zany. Ary teo tamizany ninga ministre niasy nagnatitra teo tamizay, toto Emaby, toto Manify Jegamy nagnatitra teo. Iny ny tanako a, tapahiko. Ary raha ohatra mbola ho ahitany zany Jesosy Kristy ho avy any amarao lanitra zany nareo, to mamadika fampianarana, Baiboly ange tsy miala mivoasoratra, Baiboly hoe ho avy ny zanak'olo. Tadio soa fa tamin'ny andro taloha niteneny zany koa ny Israeliana sy ny namany, ho avy ny randra lay Mesia. Nisy mpaminany anankiray nanohitra an'izany, Isaia mpaminany niteny non, tsy tonga eno izy io, ho aterabiafy any ambalanomby, atranomby io teraka. Vehivavy verdine teraka iny, non, mamadika fampianarana, tsy voasoratra ihany, ndahoary ho Isaia, andraso ary. Nandrasana, tsy tonga teny amareo lanitra lay Mesia, indro fa natera-behivavy, no lavin'ny fariseo, ny fatsina no ombona. Izy koa ty efa miteny azy aho, zaho rery any no mpaminany masaky miteny an'izany eto manerana zao tontolo zao. Ary mbola masaky mifanandry hoe alao apiaby na pastera zato, ohatra hoe mahay ifanitsika amran'ambolamena zahay. Io ary sotoity, ho fatiny io anao. Raha ohatra ka mandainga fa tsy ho tonga eny amareo lanitra Mesia, sotoiko. De misotro koa zareo, sa masaky manangatanga. Tsy tonga eo zany fa tefa niteny amiko ny raiky hoe ho ataoko anatinao Kristy a, ampidiriko anatinao a, de nivakian'ireo ny lambosiko. Otera so goafa nanaovana tany an-danitra nivakina ny lambosiko, nampidirina ato anatiko Jesosy, de nizairina de ato de izy nidina ty, vatany ty. Fa raha mbola hiandry azy amarao lanitra, avy aloha samby hiandry an'izay andrasy mba samy manana azy ny lakile. Aoka samby ana ny lakile ataony riza. Za tompony lakile ozy tamao. Ya, raha ohatra nahazo ny hafatra ianao no efa hipetrahany am'izao fotoana izao, manana fahitana ve na faminaniana ho an'ny hoavin'ny Madagasikara sy ny Malagasy? Le fahitana moa ndraiky tsy fahitana na faminaniana tsy zany mihitsy, fa tena vatana direkta mihitsy zaho ty miteny zao. Ary ny hafatra bokany da nambarany anakay, da nambarako tamin'ny télé rehetra, tamin'ny radio, tamin'ny gazety, tamin'ny fanambarana hoe Madagasikara tsy ho avitra intsony. Zay ny teny tamiko. Raha tsy anao tsaratsara no mitsangana hanavitra ny Madagasikara. Teny tamiko zay. De maninona tsy avotana? Ray zay. Faharoa, io fampiavana-pirenena tsy vita ozy io na iza raha mbola olombelona mitafinao famandra ka hanao ny fampiavana-pirenena malagasy tsy havitany ozy. Nambarako tamin'ny télé aby zany, tamin'ny radio. Fa tsy nisy niheny ny malagasy. Le malagasy tsy miheno zavatra famonjena avy amin'Andriamanitra zany. Ary zay ny fampianarako foana averimberiko amin'ny ao fiangonako hoe raha mbola famonjena avy tamin'i Jehova ka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra vazaha. Vazaha manko regny, fa tsy malagasy. Vazaha zany Maria zany. Tsy ilain'ny malagasy zany. Tsy ilain'ny malagasy zany. Fa le mivavaka amin'ny Kristy, mivavaka am-piangonana, mivavaka miambamba sy ny mpiatsara velatsy sy ny mpamorony rakotra sy ny mpanango ny rakotra, be de be. Ny mpanango apa-folikarena, be de be.
fa ny tena mahafantatry tsara hoe ahoana zany fomba famonjeny Jehova tamin'ny alalan'ny Mosesy namonjena ny zanak'Israely, ahoana zany tsy alalin'ny malagasy zany fa ny fantatry ny patety ambony tany de rakotra ny apafolo rakotra ny apafolo zay foana mifatana fa hoe handalina tsara hoe andao itsika mba handeha ijery akaiko i Jehova mandianaka andramaka Jehova tsara Jehova tamin'ny alalany famonjena nataon'i Jehova tamin'ny Mosesy. Ny teny misy izy hoe tonga ty amiko ny fitanan'ny oloko hidinao zao hamonjy azy hoe Jehova hidinao izy nidina tao Israely nga Jehova nga nitotona tao fa izy ny tonga tao Mosesy ny tonga tao dosin'olo fa nga ianao Jehova zaho i Mosesy ny Jehova zay anavitra anareo fa nga te hoana zany famonjenao anay maneky ahy fotsiny ozy de voavonjy fa zay maneky ahy elagnela nanaiky ny vahoaka nagnaraky ny Mosesy avitra ka ohatry zay koa io ka raha famonjeno Jehova ty amin'ny alalan'ny Jesosy ty ka napitany Jesosy amin'ny malagasy samby malagasy any tsy noany malagasy zany ranabaviko lara fa raha mbola ninoany malagasy any ny teniko efa avitra malagasy fa tsy toy zao tsony tonga de nitady ahy hoe ndao tsika hitady ny lehilahy io fa io marina olom-bohositra zany olom-bohositra zany ranabaviko lara izany ny faratapony eto antany fa lazany baiboly io zay avy any ambony ozy de ambony amizy rehetra fa zay avy aty antany ety any ny fatany sambatra ny firenena zay manana any Jehova ho Andriamanitra inona ke le Andriamanitra toko hositra inona ke na Andriamanitra ny Jesosy ary inona nahamesi any Jesosy toko le hositra hoy Jesosy hoe ny fanahin'ny tompono ato amiko nagnositra ahy itory fa voaso mafana ny fanahin'ny tompo ato amiko nagnositra safe zany raha tsy voahositra Jesosy de tsy tompo izy raha tsy fanahin'ny tompony tao aminy tsy tompo izy io le voalazan'ny baiboly hoe sambatra ny firenena zay manana any Jehova ho Andriamanina inona le Jehova le hositra inona namesian'ny Jesosy le hositra le hositra be fa tonga eto ity any zany ny firenena manana olom-bohositra eto manerana zao tontolo zao manera planeta tany ty ity Madagasikara ty any nahazo lelan'Andriamanitra voahositra direkta avy tany an-tany hanavitra ny firenena fa malagasy tsy mino an'zany fa hatran'le jalousie sy ny concurrent sy ny contre sy ny fakala halako bikasitiky taray stea fa avy any côté province tsy mila an'ireny zay ary ny foko misy azy tsy mila an'ireny fa foko bara zany barabara zany tsy fatany fa ny foko bara neka ny boaka avy amin'ny vazaha tataloha tatara io raha olo mahay tatara ny bara zafy magnely zany bara zafy magnely avy tamin'ny vazaha io ny boany zafy magnely io rehefa bara zafy magnely io vazaha ny andohany io ka tadidiny any ny taranakiny ka la lasa malagasy izy hanavitra malagasy koa izy razan'ny baiboly ny farany no ho lasa voalohany ki malagasy ny fara idiny amin'ny firenena de hahavota amizay malagasy zao hatao voalohany zay hatao grande puissance amin'ny alalany tsaratsara nefa tsy raha iny malagasy reraky foana amy teny radio io ne mahatonga anaka elatsika tsy niona tsony fa firy mo radio magnafatry anaka amizao be de be ny radio mitady anaka amizao atra amy radio gasy sy ny karazany gasy radio atra amin'ny ry asema to maro be ny radio mitady fa tsy tia okany aho tsy tia andeha radio tsony fa reraky fotsiny tsy misy valera tsisy ventiny mihitsiny ny zavatra voakany vavako eto amy Madagasikara malagasy goavana be malagasy mandray famonjena avy malagasy tsy lainy zany fa Jesosy vazaha ihany ny tiany satria Jesosy zana-bazaha nefa tsy fantany akory ndra ny famonjea avy amy vazaha koa tsy hainy tsy hainy akory tsy hainy akory hoe ahoana koa ny famondrano Jesosy hositra sy famondrano-pahefana amy olombelona fomba vitan'Andriamanitra zany vitany zany ity ny zavatra ngeza be tonga ty nefa tsy raha iny akory rera-poana amy teny vazavaza foana hoe ozala zaho mitondra solution ho an'ny malagasy agnamiko aty na ny teniko fotsiny mahavitra malagasy ny teniko fotsiny mahavita miracle ny hositra aminakahy goavana be misy tanàna ambany volo agny aza misy mpanompo sampy vo tonga amy tanàna tonga de miala avy any aby reny fanomposampy reny votabotraka amy toerany eo aby avy de mitsikitsanao azy misy tanàna anakiray zay mpanompo sampy lehibe zay atao anosy kely agny mendrivary tany nanohitra ahy taminy ratogavako zaho niala tanàna may ndrehetra aby ny fanafody gasy ny tanà may daholo io nio nandatsariny tompo afo boka an-danitra agny ohatrany tamin'ny andro Nely afo tonga de nidina teo tao samborano nisan'izay koa ny doan'ny samborano doan'ny mazenga ndremy sarany mazenga io nandatsariny tompo afo teo natreako nataoko ohatrao nitaratiko ohatrao ny tanako nidina tao may io ndremy sarany mazenga tam'izany fotoana zany zany aby fa gagany efa tonga ty hanavitra malagasy nefa de ny mpanao politika ihany ndraindraina mpanao politika manam-pahaizana ny mpanao politika manam-pahaizana ngany manam-pahaizana tsony nanavitra firenena ty la fahaizana tsy mahavitra nyty tsony fa ny olo manam-pahaindray boka am'Andriamanitra sy ny manahositra goavana be mahavitra nyty satria fa mirongatra ohatra ny devoly eto Madagasikara de latsaka katerena be mihitsy ny firenena am'izao fotoana zao ao anatina fahasahiranana maro ny malagasy ny aretina moa efa tsy tambo isaina intsony ny aretina manera amin'ny tany rehetra zay efa nikapoka ny firenena rehetrarehetra tsika malagasy ihany koa anefa raha ohatra ka voalazanao hoe maflo zay no azo anambarana azy satria tsy miaino tsy nanaraka ny baiko tsy nanaraka ny teny
tsy misy mihitsy ve ary avy aminao sosokevitra anankiray nataontsika hoe vahaolana tena goavana analana ny Madagasikara sy anavotana ny Madagasikara ao anatin'ny fahasahiranany ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra mianjady amintsika izao, satria raha ohatra ka voateniteny ny mpanao politika hoe tsy misy afa-tsy ny mpanao politika no enony eto, kanefa ny vahoaka tsy mandady arona nge tsy mpanao politika daholo, dia lasa ohatrany hoe lasa victime angamba no itenenako azy ao anatina zavatra ohatra izao. Raha ianao no efa voahositra, ianao ihany koa no efa nomena an'ilay hoe fanomezam-pahasoavana anavotana ny Madagasikara, inona no manankanary tsy hanaovana an'izay? Za aloha manavaolana be dia be, tsy mba ray ihany fa be dia be misy tenin'i Jesosy zay agny, raha mba nifantatry ny malagasy zay mahay baiboly amin'ny malagasy. Tsy haiko moa tena agnarany malagasy ty na malagasy na maligasy, fa miala tsiny aloha am'le fiteny fa indraindray fangaro le teny. Malgasy ozy izy ny frantsay, ozy ry zareo vazaha, fa malagasy hoy itsika malagasy. Ve zay manko no somary anamboamboarako an'izay fiteny zay, sao de misy koa tafotoana ohatra ohatra ny ataony ngarainy maligasy zay zany ka manambanimbany ane sanatria tompoko lasy tompoko vavy. Za tsy manambanimbany olona mihitsy na iza na fiangona zoky na fiangona zandra na jentilisa na olo tsy mino na olo mino na mpanompo sampy na ninona, za tsy manambanimbany satria za olo manam-pahendrena, olo hendry be sady mahay manetry tena be, mana famonjena maro be. Fa zao ny tenin'i Jesosy mba mino ahy ozy goavana zay, mba mino ahy ary mba mino any koa an'izay naneraky ahy. Roa zay teny zay, mba mino ahy ary mba mino ihany koa an'izay naneraky ahy. Fa zay mino ahy hoy Jesosy de mino zay naneraky ahy, ka zay mandray ahy ozy de mandray ny naneraky ahy, fa zay manda ahy de mandany naneraky ahy. Tanao eo zany ny ranabavina rano tena problème an'ity malagasy ty, satria raha misy olona milaza hoe avy amin'Andriamanitra, avy tany an-danitra, de ampitovizina am'le olona sandoka efa taloha lasa aby le izy. Zay mivoaka aby sandoka andray zany, zay mivoaka de Matthieu 24 zany, Thessalonianina 2:12, Thessalonianina 2:20, Matthieu 24. Iny foana zany indrindrandrindra fa ny pastora ny tena manetsina zany amin'ny lavasofin'ny olona. Kanjo le mpanao politika tokony mba hiheno zavatra tsara, lasa tsy miheno zavatra tsara aby nohon'le fanetseman'le mpanompon'Andriamanitra zay ten'Andriamanitra satria mpaminany sandoka foana ny fantany. Raha misy milaza tegna no Mesia, ino ro ty Kristy, aza makagna ary aza mino hoy Jesosy, de igny no tazominy. Fa tsy fantany le ten'Andriamanitra amin'ny andro farany no andatsahako amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Tsy fantany igny, tsy fantany. Vitsy ny pasteur mamaky ny Matthieu 11:27 io, vitsy ny pasteur mamaky ny Apocalypse 3:12 na 2:17, vitsy. Zay tsara zao tamin'ny andron'ny Rajomampianina, tena vonona Rajomampianina fa handraina ka amin'ny lafiny rehetra, satria mitso-drano boaka amiko mba nahatonga azy koa teo amin'ny place io. Ny olo tany mananjary zay, ny olo tany de fa vonona de iny nisy pasteur takaiky ny taolo hoe tsy mahazo mandray an'io, de tsy mahafatsy izy ampaminany sandoka, de nijanona Rajomampianina tsy mety andraina ka. Ay zay koa mba tokony henona nefa, tokony mba henona aloha inona ny afatra avy amin'ny ngarainy ty, na de ataondreo lity tsy manina lity, tokony atao lity koa Jesosy, mba heno farafara inona ny teny avy amin'ny lity, na de atao lity tsy maninona. Zakaiko zany, mba misy famonjena ve avy amin'ny Nazareta, izy koa ne tonga ty, misy famonjena ve avy eo Miandravazo, avy eo Morondava, mba misy famonjena ve avy amin'ny ty tsaratsara ty, zay tokony ataondreo. Fa tsy mba misy mitesta na mitsapa fa de lasa fandratsiratsy ka avy anao ny teny hoe ahoana ry binona ny tokony famonjena. Ohatra fotsiny zao iteny zavatra kely fotsiny momba le volamena. Ny malagasy de tena betsaka mpanjifa volamena, de tsara fa raha vao misy olo tsotra ka mivarotra volamena mihoatra ny 2 kilô na 2 kilô, tonga de gadrana zareo, tonga de gadrana. Nefa ry zareo mivarotra amatona na agnataontsika hoe 100 kilô mahery na 200 na 700 na tsisy migadrana na de ray ara. Hitanao zay zao de fa famonjena goavana ray voalohany zay. Andeha zany hiteny amin'ny tantsaha manava volamena, fa raha misy mitory anareo atsoy satria tsy natao ho an'ny fanjakana rery any ny volamena fa voalazan'ny baiboly any Jehova ny tany sy izy rehetra ho aminy, ka ny zanako sy ny asan'ny tanako no hisitraka azy. Raha tokony nivoaka malagasy io, nivoaka mpanjifa madiniky ny tompony io, nefa gadrana raha mahazo mihoatra, tsy mety amiko regny. Famonjena ngeza be haiko ny momba an'izay. Ohatran'izao mikasika ny resaka hoe tiky zereo tsara zao mikasika ny resaka hoe arety naraka teneninao hoe arety seroa. Zereo tsara ny pasteur eto tany ary eto Madagasikara mihitsy manetana pino tamin'ny andron'ny regny coronavirus regny manetana pino hoe alefaso ny kasibosy akatony ny fiangonana oka aloha samy isatraniny. Pasteur mihitsy
manaraka an'izay. Inona ny dikan'izany? Zaho ihany ny pasteur nanohitra an'io tamin'ny andron'ny coronavirus. Tsy mety amiko zany aza tsy hanao zany kasibosy zany mihitsy. Fa noho ny tegna miditra birao sady mandeha maketsy makereo de atao andrindraky fa tsy mahazo miditra birao tsy manao kasibosy. Kasibosy. Fa laha manahaky anakao tsy manao de tsara fa izay ny teny hoe azakato na ny fiangonako miangavy anareo fanjakana aho. Fa aoka nandregny pasteur zay matahotra coronavirus regny sy teny coronavirus ry babandreo. Fa laha manahaky anakay manababa Jesosy manababa Andriamanitra za tsy matahotra coronavirus zany. Tsy matahotra an'izany aho. Fa Andriamanitra ny tompon'ny zava-drehetra. Ka raha fa coronavirus koa no angalaka hahafaty anakay anjara koa zay. Fa mipinoko tsy ampitahoriko an'izany satria za matoky samposa amle hositra goavana be zay noentiko avy any. Vao ametrako ny tanako omeko hositra goavana tonga de be hositra be tahaka anakay koa. Fa tsy matahotra tsy mbola nisy matin'ny coronavirus zany tampiniky efa misy amanalina maro manerana Madagasikara. Misy fiangonana koa aby agny Fort Dauphin, Tamatave, Vangaindrano, agny Miandrivazo, Menabe, no Dego, hatrany Soananivongo, hatrany Majunga, hatrany Antananarivo, misy piniko maro be. Tsy mbo nisy matin'ny corona na de ray, fa nisy tratra ihany fa mbo tsy maty. Fa mbo tsisy matiny. Ka tsy sorako any tompo tsaratsara, tsara Andriamanitra tsara, Jehovah ray tompo tsara, Jesosy mpiandry tsara. Sorako azy fa mbo tsy nisy zavatra ray. Ka raha ohatra kosa hoe nisy maty tany ka lazaina hoe corona no nahafaty an'io, misy ara tsy voan'ny corona de lazaina matin'ny corona. Taminay tao nisy natao ohatran'izay. Baban'ny Sefano ny maty nefa tsy corona nahazo anazy de fa lazaina hoe corona. Ny baban'ny Sefivonjy pinoko tao zay nefa tsy corona nahazo anazy, lazaina hoe corona. Ka tsy haiko ny dikan'izay. Fa asa moa fa tegna koa tsy hoe sanatreko mandratsiratsy ireo fanjakana tsy mandratsiratsy zany fa say ny zava-misy de reo misy ny tena tsy corona. Avy eo ndray avy le ivoaka fa efa ohatran'ny tratran'ny corona atao ohatraohatrany tsisy raha ohatran'izay. Ary io nilaviko do nisy metra-pantena agnamiko tamin'ny mpanao gazety hoe ahoana ary fa voajanahary ve le corona sa arety ny forona do zaho tsy voajanahary zany io tsisy aminay agny zao corona zao tsisy aminay an-danitra agny zavatra niforonina tiky io. Fa ny fandringanana kosa misy tavy am'Janahary tamin'ny zanak'Israely. Fa noho ny zavatra tsy mety nataony faute nataony de zay ny misy. Fa ity resaka corona amboarina avy eo variant avy eo ndray tsy zay ovana ndray numéro oui micro avy eo ndray première vague deuxième vague troisième vague. Inona ny dikan'izany? Andriamanitra anga manao aretina an'izany. Tsy manao aretina an'izany Andriamanitra raha fa raiky hoe kirina andany, gripa nandany de igny foana agnarany tsy miovaova zany. Fa tsy vavana fantatry fa zavatra amboarimboarina matovy vavana agnara ohatry zany. Zavatra goavana be ty fiainatsika ambony tany tena bavolara efa goavana izy ty ndrindra feta Madagasikara. Ohatra ny agny ivelany efa mba niala aby ny kasibosy nefa ny aty mbola mifaritra kasibosy ny sasany. Am'izao fotoana kanany zao mbola sahirana agny amy kasibosy mbola mandehandeha nefa ny rifa efa afaka daholo. Zany aby io raha maro raha mahagaga ety ambony ty tany ty. Misy anko zavatra mba tiako antanina eto ampahamaraparanana ary satria efa efapolo minitra mahery kely zay noho ny resantsika teto. Betsaka am'izao fotoana zao ny milaza hoe manana fahitana. Manana an'izay le hoe fanomezam-pahefana avy any an-danitra. Tsy vitsy ihany koa ny milaza hoe pasteur efa maty de niakatra tany de efa nahita ihany koa an'i Jesosy nahazo hafatra ihany koa ary de misoratena daholo rehefa niverina teto fa milaza hoe izaho no nomena ny fahefana hanavitra amin'ny Madagasikara. Raha dinihana sy heverina nefa dia ireny rehetra zay nankalaza an'izany resaka zany hatreto aloha de toa ohatrany mbola tsy hita ihany hoe iza tamin'ireo zany no tena hanavitra amin'ny Madagasikara. Ianao zao tena manizingizina fa tsy misy afa-tsy ianao rery ihany. Ianao zany zao no tokony ho andrandray ny betsaka hoe roviana ny apôstôly tsaratsara, ilay misy voahositra, ilay voahositra ho mpanjaka no tena hanavitra tanteraka an'ity malagasy ity. Manahoana koa ny fahitanao an'ireto karazana fiangonana be dia be sy karazam-pivavahana be dia be miforona etsy sy eroa izay milaza daholo fa ho mpanavitra ny fanahin'olombelona. Ireo fiangonana be dia be reo moa zany no milaza ho mpanavitra ny fanahin'olombelona dia arakan'izay voalaza aby fa ny fahaiza-mandamina mety miady. Anazy zay andreo zay fa engany ko avitra aby ny fanahin'olombelona araka ny tenindreo zay fa tsy azo toanana izy fa tsy azo barazay fa tsy tongolo izy ka ho tapenam-bava, tsy tongobolo izy ka ho tapenam-bava. De zay tiany tenenina de tenenina. Avy eo koa anao miteny hoe maro milaza ho mpanavitra fa hatramin'izao mbola tsy avitra Madagasikara. Ty koa anao miteny hoe mizingizina fiainao ihany roviana ny apôstôly tsaratsara na ny misy vohositra no hanavitra ny tiky
Madagasikara ty. Zaho zany zao a de nidiny eto ambonin'ny tany. Tsy sitrapoko mihitsy zao. Tsy vokatry ny foko ho lasa pasteur, ho lasa apôstôly, ho lasa mpaminany, ho lasa mpamonjy, ho lasa mesia zao. Tsy vokatry ny foko zao. Fa ny tena nety tagnamiko de implasiko igny avao, tany asan'ny malaso igny avao. Nefa Andriamanitra nanindray ho lasa apôstôlin'Andriamanitra, olom-bohitra ho lasa mesia. Misy antony zany zao. De zaho zany zao milaza ny antony. Hoe ty ny mpamonjy, zaho mpamonjy. Mpamonjy aho amin'ny lafininina, amin'ny lafiny ara-nofo sa amin'ny lafiny ara-panahy. Na amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-nofo de milaza ny tenako fa mpamonjy aho. Fa hoy Jesosy zay mino ahy sy atao batisa no ovonjena. Zay tsy mety mino ho eloina. Ka raha nino anio mesia tsaratsara io nivoaka malagasy hatrizay hatrizao nedino hatra amina tongavako teto ambony tany tamin'ny 2010 efa betsaky ny avitra, efa betsaky ny voavonjy. Fa le olona zany sarotra atodika mihitsy. Sarotra jereo tsara nge ny zanak'Israely nampamonjena ny Mosesy torabatony nataony azy tonga taloha tao. Tanao zany torabatony nataony azy tonga aloha. Ny olona manavitra azy ndray no toroany vato, daroany, kapoany. Sosotra Mosesy, le ikapoka le vato lapo Mosesy salasala aby. Natatria vokatry le fakivy le fony famadihan'le zanak'Israely nefa izy ny mpanavitra. Ohatr'izay koa io. Ty koa Jesosy teto tangetsina raha eo efa diranovana ny fanahiko. Toy ny efa ho fato izy. Hoy Jesosy mivavaka tangetsina rotsaka nivadika lio aby nitsemboky ny Jesosy tam'izany. Efa angoay izy fa satria tsy hita avao le famonjena ny ray manantena ary mampanantena fa ho voavonjy ho avitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsy avitra. Herode nahazo azy, azo seza fiandrana Davida. Zay tsy ho diso fanapahana nefa tena fikasana boka amin'izao hoe tsy ho diso fanapahana ny seza fiandrana. Taranaka Davida nipetraka ao kaika Herode mpanjaka zay mpamoron'olona nahazo azy. Izy koa zao tonga zao ny mpamonjy ety efa nilaza nidradradra mbegnimbegny efa ela zay nabavina raha safanako tamin'ny radio zay efa ela zay efa nidradradrao misy famonjena goavana eto ary ny teny toko tsy ho avitry Madagasikara io na ovina raha tsy anao no mitsanga dikan'izany zany matoa zany mahasaky miteny an'izay efa mitsanga aho zay fa mitsanga aho zay efa mitsanga ao anivon'ny firenena aho zay raha olona tsy nasaky ny tsy sahitsangana ary tsy vorona hitsangana tsy nasaky miteny an'izay aho goavana ne zany hoe tsy avitry Madagasikara ohatra manosina Madagasikara ne zany ohatra manosina nefa zareo tokoa hatram'ty Madagasikara mbola tsy avitry avao vomaika ny totonga anazy arakaraky ny manam-pahaizana zay milaza manam-pahaizana nitondra ny firenena vomaika nampihitsika ny firenena satria kolokolo avolenta ny tena ny akabetsahany ny zavatra misy eto Madagasikara kolokolo avolenta nefa ny olona zay tsy mahay kolokolo ary tsy te kolokolo nidina avy any an-danitra zanak'Andriamanitra velona tonga aty zay handravany kolokolo handravany tsy mety hampijanony asan'ny malaso hampijanona ny korotana hampijanona ny fifandirana ity tonga aty hampitsahatra an'izany rehetra zany nefa tsy rarainy akory ipira amin'ny teny zalahy nareo voaka malagasy mba misy olo manam-pahendrena ve eto tany eto mitonga avy aty amiko aty fa misy solution ngeza be ato aminakahy olo voaka malagasy misy olo manam-pahendrena ve andao nareo fe ty le famonjena tonga amiko ty mba andao tsika ifanatona ifampiresaka de ataony ohatrany miheny vary vokatra fotsiny ampidiriny ato atsofokiny ato de avoakany aty misofiny ilany tsy asiany valera mihitsiny ka araka ny tenao rovina vo anavitra tsy rovina tsoroka iaho zao de fa tonga aho zao anavitra tonga aho zao karaha teo avitra malagasy ty le voaka malagasy manolo tena fa na inona ny zavatra tianareo hatao na zavatra tsy mety fantatrareo fa tsy mety teneno aho maminjy hamakeko batsilana ny zavatra tsy mety za mahasahy hary tamboalohany de mahasahy malaso ena taloha malaso tsy mba miverabera tsy matatoadany ny adala indrindra am'izao tontolo zao hoy Jesosy no fidiko hananatra ny hendry za tsy mba misalasala lafa miteny na tonga da direkta mahitsy foana iaho olona todo roa sady mahitsy tsaratsara tsy mba miverimbery tana raha teneniny fa lafa eny gn'ahy de eny za tsy raha ipody tolona zay ataoko zany amy tolona ihany fa mbola misy zavatra kendro toana anaovako an'le tolona koa hanoherako ny tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena iny ary masaty koa ianao ary masaky ny anaran'ny fandaharatsika isaorana sy ankasitrahana tanteraka ny fivahiniananao tato anatin'ny fandaharana masaky betsaka ny zavatra voaresaka teto inona sy antenaina fa de tena nipaka tokoa any amin'ny mpiainotsika isaorana sy ankatelemana ihany koa ny jejo zay sady mamoaka ity fandaharany timo no miaraka hatrany amin'ny top radio 2 makasitraka fandresena tao amin'ny lafiny teknika ianareo mpiaino rehetra zay nanongila tsofina sy miaino anay de ankasitrahana feno manantena fa mbola iona amin'ny apôstôly tsaratsara isika amin'ny fotoana zay mamety azy satria izy koa moa mbola betsaka ny hereny fa de zay
misaotranao indrindra Ny tompoko ie mankasitraka ranabavy a ny amo izara vao andrindraka avao am'le numéro telefony sao de indraindray mba misy lina ihany mba te Zay resadresaka mihitsy. mba te hifanatona Eny azy. 034 89 800 67 64 034 89 800 67 64 io zany ny numéro finday koa ahafahana miresadresaka fa de mankasitraka ny voaka-piano ajaina fa za de manaja olona ary manetry tena fa za koa tsy matahotra ny zavatra tsy marina za mpanohitra foana ny zavatra tsy marina fa za koa tsy te ady amin'olo fa Andriamanitra moa mana stratégie-ny mahandriamanitra azy tonga ty ny mpamonjy mieritsereta ary voaka malagasy ary mitongava saina aingana fa zay ny teniko foana hafatra foana zay tongava saina amizay fa faredintsika malagasy mijaly tsika fa zay mahazo ronindroniny moa tsy mahita ny fijalia fa ny tsy mahazo ronindroniny no tena mahita ny fijalia malagasy fa mahazo ronindroniny tsy mahita an'izany tsy fantany fijalia malagasy zao veloma ary malagasy ajaina fa manaraka ndray tsika ihona aza adiny fa za de andeha trandraka volamena ngeza be ho ataoko amatonina misy de avidiko mba agnetendro magneteko hangadrandreo ahy amizay tomoko aby ny mpanao volamena ray manontolo de avidiko mihitsy io amasomaso okapahako aby ny bois de rose havidy hivelomany malagasy fesina fotsiny olo foana tombotsy olo tokana fotsiny zany ilaitsika ato ambony tany ty mivoaka malagasy mijaly aby sasiny avao mena tsy manaiky an'izay okapahako ny bois de rose hangadiko ny volamena fa tena marina anio iasa raha mpampody zany fa miteny avy ty eny ary de veloma mandrapitafa mandrapiresaka ary ho amin'ny manaraka indray amin'ny heriny anio amin'ny ora mahazatra ihany ny